Miarapatopoko lasy tompivavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ho amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Tony mahazatra ary dia ireo lohatenim-baovao no dia anokafantsika izany. Andray anjara amin'ny fifidianana loha-olona amin'ny 1 Desambra izao, ireo olom-boafidy mpifidy vaventy miaradia amin'ny vondro ny mpanao politika raha nambaran'izy ireo androany. Amaky batsilana ny fanapahan-kevitra rehetra navoaka ny RCC izay niteraka savorivory teto amin'ny firenena ihany koa ny vondro ny mpanao politika raha ny fanambarana faharoa navoakan'izy ireo androany. Iroso amin'ny fanapahana ny jiro ho an'ny mpanjifa izay tsy mandoa ara-potoana ny faktura ny fandaniana tamin'ny volana aogositra ka voaray amin'ity septambra ity ny jirama raha nambara ny tale ara-barotra. Ny faktura nanomboka ny volana marsa ka hatramin'ny volana jolay no azo alotsy kelikely manomboka amin'ny volana janoary 2024 ho ny jirama. Zaza 13 taona amin'izao dia efa miroboka amin'ny fitadiavana vady amin'ny alalany trano kala-pifandraisana raha ny fanadihadiana natao androany. Saika mitaky vola amin'ireo teratany vahiny fampiresahany mihitsy aza ireo mifampiresaka amin'ny teratany vahiny amin'ny tambazotra mpifandraisana ireo ho ireo mpiasa amin'ny siber izay saika ankamaroany anatona an'ireo tovovavy malagasy ireo. Iarahantsika amin'ny valosoa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho tetry ny andro ho an'ny rabitso. Ankafaliana indray ary no iarahanay aminao amin'ity zoma alina ity andao fantaritsika indray ny vinavina ny mety ho tetry ny andro raha ho amin'ny rampiso sabotsy fa 9 ny volana septambra taona 2024. Saika mbola tsara hatrany aloha izany ny andro raha ho amin'ny rampiso izany hoe nandritry n'ity herinandro ity dia vinavinaina izany ho tsara ny andro satria dia mety mbola ahitana zavona vao maraina indray raha ho amin'ny rampiso. Andao jerentsika antsara ry izay andro tsara izay hoe sahala amin'ny ahoana ny tapany maraina indray eto Antananarivo sy Fianaratsoa. Rehefa avy misy zafina dia matetika moa izany dia mibalika foana ny masoandro dia toy izay ny andro raha ho amin'ny rampiso maraina raha ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa dia afaka manao akanjo maivamaivana izany isika raha toa ka mikasa ny voaka ny trano. Raha toa ka nahitana orana tandrifin-drahona ny tany nosy be nandritry n'izay efatrandro izay dia raha ho amin'ny rampiso kosa nefa dia saika isinda kely indray satria dia ahitana fifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro indray dia nahitana fiakarana kely ihany koa ny mari-panambany indrindra satria dia manodidina ny 4 hatramin'ny 7 degré Celsius. Andao ary vadika indray isika hoe sahala amin'ny ahoana ny andro manerina ny nosy dia ho an'ny Sainte Marie no mety ahitana herikerika indray raha ho amin'ny rampitso izany hoe mivadibadika hatrany izay toetry ny andro izay. Ankoatran'izay kosa dia saika ho tsara ny andro moa izany indrindra fa ho an'ny antsiranana mahazanga ary toliasa ho amin'ny rampitso maraina. Izay ny tapany maraina ary andao fantaritsika kosa ny tapany hariva satria dia mila fantarina hatrany izay toetry ny andro izay dia tsy ahitana fiovana firy mahakasika ny toetry ny andro ny tapany hariva satria dia saika mbola hibalika hatrany ny masoandro raha ho an'ny eto Antananarivo. Antsahatra kosa nefa ilay herikerika izay tazantsika ny tapany maraina ho an'ny Sainte Marie satria dia ahitana fifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro indray izany ny tapany hariva. Dia izay ary aloha ny vinavina fa raha ny mari-pana kosa dia mitovy raha ho an'ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa satria dia manodidina ny 12 hatramin'ny 17 degré Celsius. Dia toy izay sy toy izay indray ary aloha no azo natolotra tamin'ity alina ity ary asainay foana ianao tsy saraka aminay eto amin'ny Real TV satria toy ny mahazatra dia andao isika naraka indray ireo antsipriam-baovao. Veloma. Iverenantsika ao arahana indray ary izao ireo lohatenim-baovao. Sy andray anjara amin'ny fifidianana loha-olona amin'ny 1 Desambra izao, ireo olom-boafidy mpifidy vaventy miaradia amin'ny vondro ny mpanao politika raha nambaran'izy ireo androany. Amaky batsilana ny fanapahan-kevitra rehetra navoaka ny RCC izay niteraka savorivory teto amin'ny firenena ihany koa ny vondro ny mpanao politika raha ny fanambarana faharoa navoakan'izy ireo androany. Iroso amin'ny fanapahana ny jiro ho an'ny mpanjifa izay tsy mandoa ara-potoana ny faktura ny fandaniana tamin'ny volana aogositra ka voaray amin'ity septambra ity ny jirama raha nambara ny tale ara-barotra.
Ny faktura nanomboka ny volana Marsa ka hatramin'ny volana Jolay no azo aloha tsikelikely manomboka amin'ny volana Janoary 2024 ho ny jirama. Zaza 13 taona amin'izao dia efa miroboka amin'ny fitadiavana vady amin'ny alalan'ny trano kala-pifandraisana raha ny fanadihadiana natao androany. Saika mitaky vola amin'ireo teratany vahiny ifampiresahany mihitsy aza ireo mifampiresaka amin'ny teratany vahiny amin'ny tambazotra mpifandraisana ireo toy ireo mpiasa amin'ny cyber izay saika ankamaroany anatonan'ireo tovovavy malagasy ireo. Idirantsika avy hatrany ary ny amin'ireo antsipria vaovao. Nisy fahadisoana ny voka-pifidianana teto amin'ny firenena no ny fisian'ny kara-panondro mitovy laharana na ny doublon tao amin'ny lisy-pifidianana nampiasaina tamin'ireo fifidianana natrehana teo aloha ho ny fanambarana faharoa navoaka ny vondra ny mpanao politika nivory teny amin'ny panorama androany. Mampiseho ny tsy fananany isen'ny fahaleovantena ireny doublon ireny ho ny vondra ny mpanao politika. Nokian'izy ireo ihany koa ny fanapahan-kevitra navoaka ny HCC izay isan'ny niteraka savorovory eto amin'ny firenena amin'izao. Tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny hetsika fitakiana ataon'ireto mpanao politika ireto ny tsy fandraisan'ireo olom-boafidy miaradia amin'ny vondra ny mpanao politika anjara amin'ny fifidianana loholona amin'ny 20 Desambra izao. Tojo Rabefatra eo amin'ny sary ny lanitra Samelthon. Izahay antoko politika ireo olom-boafidy ny vory teto amin'ny hôtel Panorama androany zoma 25 ny volana Septambra 2024 izay mahatsapa hatrany ny fahorim-bahoaka dia manao izao fanambarana izao. Iroso amin'ny famakina bantsilana andreo fanapahan-kevitra izay noraisiny ny HCC ka niteraka savorovoro sy korotana. Amoaka pahabe maso ny fisian'ny doublon fototry ny fahadoson'ny fifidianana sy ny tsy fahaleovan-tenany seni. Manameloka ny fampiasana ny état d'urgence sanitaire izay natao fitaovana politika anampenam-bava sy anitsakitsahana ny demokrasia ary niteraka fahantrana lalina ho an'ny vahoaka. Vonona izahay ny joro ary tsy hijanona intsony raha tsy tanteraka ny etaetan'ny malagasy mba ho tompontsony ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Tsy andray anjara amin'ny fifidiana loholona amin'ny 20 Desambra izao ihany koa ny olom-boafidy miaradia amin'ny vondron'ny mpanao politika raha ny nambaran'izy ireo. Rehefa nahareny antso nataon'ny antoko politika sy ny vondron'ny parlementaire izay nivory ny alakamisy 17 Septambra taona 2024 tao amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo. Rehefa niaona sy nivory ihany koa androany zoma 15 Septambra taona 2024 izay nahitany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly sy kominaly miankina sy tsy miankina amin'ny antoko dia manao izao fanambarana izao. Miombon-kevitra tanteraka tamin'ny fanambarana voalohany nataon'ny antoko politika sy vondrona parlementaire izahay. Faharoa, miantso ireo olom-boafidy rehetra lany tamin'ny antoko na ny tsy miankina anatevin-daharana sy ara-dia aminay. Manodidina ny 10 androany ireo antoko politika tonga nivory teny Andrainarivo. Tsy ny fitondrana amin'izao no nametraka sy nanendry ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana sy ny seni fa ireo mpanohitra izay manan-kiana azy ireo amin'izao ihany ho ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto raha ny vahiny tamin'ny fandaharana l'invité du jour manokana tany Toliara ny alarobia 13 Septambra lasa teo. No mafisin'ny fahafatahorana hiatrika ny fifidianana tokony ho tanterahana amin'ny 20 Desambra ho avy izao no mahatonga ny antoko izay manohitra ny fanemorana ny fifidianana izay tokony ho tanterahana ny 20 Desambra io. Mikasika ny fanakatonana ny triple A dia laza Tinoka Roberto fa tsy tokony alkalaka ao ambadiky ny resaka politika ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Ny antsipitrian'izay ary.
Madagasikara no renivohim-paritany voalohany nampiatrano ny fandaharana l'invité du jour tato anatiny heritaona mahery kely ny sy ny fandaharana ka nanasana ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Ny fanontaniana mahakasika ny filanjana vatapaty nisy ny soratra veloma rajao avy hatrany no nitsenany Gasikara Fenso an'ity solombavambahoaka nitarika ny tolony 73 député teny amin'ny kanja ny 13 Mey tamin'ny 24 ity. Ny antoka an'ireo tovovavy nanao akanjo volomboasary nanodidina ny vatapaty fotsiny ihany no natao ny TGV tamin'ny fizarana andraikitra teny amin'ny 13 Mey hoy Tinoka Roberto. Tsy ny TGV rery ihany no teny tamin'ireny fotoana ireny. Tao ihany koa ny tinma tamin'ireny fotoana ireny. Ary ny arahana nanapaka izay zavatra natao tamin'ireny fidinana eny ireny ary indrindra fifampizarana andraikitra no natao tamin'izany fotoana zany ka androantsika raha miteny ianao hoe iza za mahita hoe misy responsabilité partagée anatin'ireny ao fa tsy hoe atoraka fotsiny any amin'ny TGV le izy. Raha hitany Gasikara tokoa le sary fa hôtesse manisy akanjo orange nandeha teny zay zany ny andraikitra ny TGV teny. Fa mba te anontany anao koa za hoe iza no nanana andraikitra hafa zany nanao an'le vatapaty raha ohatra hoe ny TGV nanao an'le hôtesse. De anjaratsika zany mieritreritra zay zavatra zay. Ankoatra ny fanliana tany amin'ny tim ny andraikitra mikasika ny vatapaty dia nitsipaka ambavafo ny tim izay niaran'ny tolona tamin'izy ireo tamin'ny fanonganana ny hery Rajaonarimampianina teny amin'ny kanja ny 13 Mey ihany koa i Tinoka Roberto mikasika ny fanakatonana ny triple. Tsy ny filoha Andrajoelina hoy izy no andeha andonitro sa ny Marc Ravalomanana. Tsy tokony hiafina amin'ilay takelaka hoe mpanao politika dia afaka manao zavatra tsy mety, afaka tsy mandoa taxa, afaka passer outre ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mora no mietiketé an'le izy politika anie. Fa kosany tsy tokony ho aty amin'ny président Andry Rajoelina no andio ny casserole ny trenevan'le olona manana dossier maloto any amin'ny fitsarana, manana taxe tsy voaloha. Inona ny tianao tenenina zany tokony hoe rehefa manao politika zany izy dia tokony hoe président Rajoelina mandoa ny impayé, taxe impayé sy ny zavatra rehetrarehetra maloto nataony sy tsy mety nataony rehetrarehetra any. Zay vao ataontsika hoe milamina ara-politika avy Madagasikara. Nahazo ny anjarany tamin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa ny filohan'ny anteny mirandoolona sy ny antoko HVM izay mitaky ny anafoanana ny fanatanterana ny fifidianana loholona amin'ny 1 Desambra ao avy izao. Reo olona mitabataba fa tsy mahefa andeha hanao fifidianana reo dia efa tsy nanao fifidianana hatramin'izay nefa tsy amin'izao foana. Nahita candidat HVM ianao tamin'ny communal. Nahita candidat HVM ianao tamin'ny députation natao. Mafy loatra lay 900 niraofina tamin'ny fifidianana fisedranana vahoaka farany ka androany mila n'ity artifice juridique rehetrarehetra ty manao juridisme mihitsy ny azy lalaovina zany lalàna zany lalaovina zany firehekevitra zany andesina ampirorona le saim-bahoaka ray zay fa andesina ihany koa itazomana zay ataoko hoe tombotsoa kely zay lehibe matoa ifikirany eo zay ananany zany fatany fa tsy maintsy tapitra ny mandat amin'ny 2021 en février 2021. Mikasika ny fanakianana ny HCC sy ny CENI ataon'ny vondrony antoko-panohitra sy ny vondrony parlementaire amin'izao dia nilaza i Tinoka Roberto fa tsy ny fitondrany filoha Rajoelina akory no nanendry ny mpikambana amin'ireo androm-panjakana ireo. Iza kay no nametraka ny membre ny HCC amin'izao ao io sy ny fitondram-panjakana teo aloha. Iza kay no nametraka an'ireo membre ny CENI amin'izao io. Androany ve reo institution reo, androany ve ny ACC rehefa tsy mety aminao ny zavatra ataony tsy manaraka n'ilay fotom-pisainanao fa te hijanona amin'ny ara-dalàna dia akorana ohatra zany. Androany ve ny CENI enjehinao ohatran'izany nefa ny nekenao ny voka-pifidianana rehetra navoaka ny CENI dia mahagaga ianao no nametraka ny CENI tsy zahay ane no handeha hanao
hampanao fifidianany eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny CENI no proposé date ny gouvernement dia nekeny gouvernement zany zavatra zany fatatsika fa tsy manana andraikitra amin'ny fifidianana intsony ny gouvernement fa io CENI io mahaleo tena no proposé an'izany date zany ary nekenay avy amin'ny gouvernement. Mbola tsy namoaka fanapakevitra mohatreto ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana manoloana ny fitoriana napetraka ny loholona ny 7 septambra mikasika ny ambaran'izy ireo fa fandikan-dalàna tamin'ny nandanina ny volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 24 sy ny fitoriana napetraka tamin'ny 9 septambra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna mikasika ny didim-panjakana 24 tsipika 10 Andrasan'ny mpanara-baovao ny resahan'ny Flo Andry Rajoelina mikasika ny fitakian'ny Madagasikara n'ireo nosy malagasy na ny ilzepars amin'ny kabarany malona ny firenena mikambana amin'izao fivorim-be ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny 1 septambra lasa teo izao. Efa tsy nanatrika ny fivorian'ny ONU mantsy ny filoha malagasy tamin'ny 7 sy 20 fa naniraka ny praiminisitra ny SOUTENEZ. Misy nefa ny vaovao ray izao ariva izao izay milaza fa mbola ny praiminisitra tsy Christian ihany no isoltena ny filoham-pirenena amin'ny fandraisam-pitenena raha ampitso amin'ny alalan'ny fampitendavitra na ny visioconférence moa no andraisan'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana anjara amin'ny fivoribe fa 5 ny firenena mikambana ity. Tojo be fatra eo amin'ny sary ny lanitra Samelsan. Fandroany amin'ity taona ity no tsandray anjara fitenenana amin'ny fivorim-ben'ny firenena mikambana ny filoha malagasy Andry Rajoelina. Raha ampitso no andray fitenenana eo anoloan'ny fivorim-ben'ny firenena mikambana izay fanao isaky ny volana Septambra any New York ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Saingy raha ny loharanom-baovao voaray dia ny praiminisitra Ntsay Christian indray no hiteny fa tsy ny filoha-pirenena Andry Rajoelina. Ity fivoriana tampony fa 5 ny firenena mikambana ity izay voalohany no tanterahana amin'ny alalan'ny fampitandavitra na ny visioconférence hatramin'ny nananganana ny tirafitra iraisam-pirenena ity tamin'ny 17 sy 7 noho ny mbola fisian'ny coronavirus. Ao anatin'ny efitrano fivorian'ny firenena mikambana no andefasina ny lahateny ny filoham-panjakana rehetra no sady alefa mivantana ihany koa amin'ny tranokala ny firenena mikambana. Ny vaovao azo avy eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny no nahafantarana fa omaly no efa vita sy nalefa any amin'ny foiben'ny firenena mikambana any New York ny horonan-tsary mirakitra ny lahateny ny mpitondra malagasy izay andray anjara fitenenana ary alefa rahampitso araky ny fandaharam-potoana. Mbola tsy fantatra hatreto ny votoatin'ny kabaro ataon'ny filoha Andry Rajoelina na ny praiminisitra. Isan'ny loha FDP izay noraisina ao anatin'izao andiany fa 17 ny fivorim-ben'ny ONU izao ny mikasika ny fahamehana ara-pahasalamana sy ny fiatrihana ny valanaretina coronavirus. Andrasan'ny mpanara-baovao kosa ny resahan'ny Madagasikara mikasika ny ilzepars sehatra iraisam-pirenena lehibe indrindra ahafahana manao fandresen-dahatra amin'ny fitakiana n'ireo nosy malagasy ny fivorim-ben'ny firenena mikambana hoy ny otrikafo izay efa nanakina ny tsy fanatrihan'ny filoha Andry Rajoelina ny fivoriana tamin'ny 20 fa nandefasan'ny praiminisitra Ntsay Christian ny SOUTENEZ. Nisy zao ny fivorian'ny firenena mikambana farany teo ny filoham-pirenenantsika tsy tonga tany fa ny praiminisitra ny tonga tany. Ho anay nefa dia mihevitra hoe ny sehatra ohatran'ireny no isan'ny tena tokony andona an-databatra mihitsy zany mpitondra ankehitriny amin'ny tokony hamerenana andreo zany hoe rehefa milolalolo ny fanjakana frantsay amin'ny famerenana andreo dia anjara andraikitry ny fitondrana malagasy zany hoe Andry Rajoelina ankehitriny ny tokony hanao fomba rehetrarehetra hitakina andreo zany hoe ny zavatra resahana koa aloha dia mila avahantsika mazava tsara fa efa misy anin'ilay résolution io zany hoe ny resaka zany tsy any amin'ny fitakina any amin'ny firenena mikambana ntsony hoe ahoana ny iverenandreo nosy ireo aminay fa ny zavatra tokony atao dia efa misy ny résolution dia manao ny fomba rehetrarehetra hanerena ny firenena frantsay iverenan'ireo nosy ireo amintsika zany hoe tokony ny lobbyina ataon'ny fitondrana ankehitriny zany dia izavy ny fanjakana eto ambonin'ny tany vonona hiaraka amin'ny fanjakana malagasy hiara hanery ny firenena frantsay amin'ny tokony hamerenana amin'ireo. Nisy opportunité anankiray nefa zany iny zao nahafahana nanao indray ny fitakiny hanerena ny frantsay iverenandreo nefa sady tsy tany ny mpitondrantsika ankehitriny zany hoe Andry Rajoelina no tsy nisy resaka koa io zavatra io tao amin'ny fivorian'ny firenena mikambana.
Tsehivina fa efa nandray anjara fitenenana intelo teo amin'ny lampiazon'ny firenena mikambana ny filoha Andry Rajoelina fony izy filohan'ny teteza mita dia tamin'ny 1.24 2.24 ary 3.24 tsy afaka nandray anjara fitenenana kosa izy tamin'ny 7 na dia tonga tany New York aza. Ny 30 septambra izao moa no ifarana ity fivorimbeny ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana ity raha nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny 20 septambra lasa teo. Accélérer la mise en place des objectifs de développement durable et mesurer les progrès accomplis. Ovahiny fandarana l'invité du jour anio alina fahadimy amin'ny 20 ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Yann Willy Ramananirina, mpanao politika, iresaresaka mahakasika an'ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao, ny tontolo politika sy ny fanarenana ara-toe-karena anasananao azy aminaraka izany. Andriamatoa Yann Wilfried Ramananirina indray araka izany no vahiny Gaspard Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fa eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray nondeha no izantsika n'izay fampahalalam-baovao izay. Miverina amin'ny laony toy ny teo aloha ny fandoavana ny vidin-jiro izay nampiasaina tamin'ny volana aogositra ary andefasana faktura any amin'ny mpanjifa mity volana septambra ity raha nambara ny jirama. Ici avy hatrany ny firisona amin'ny fanapahana raha toa ka tsy voaloha amin'ny fotoana voatondro ny vidin-jiro ho ny jirama. Ny volana janoary 2024 kosa no anomboka ny fandoavana tsikelikely ny vidin-jiro landy tao anatin'ny fihibohana izany hoe nanomboka ny volana mars hatramin'ny volana jolay. Malala Rakotonirainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Mpanjifa ny jiro ny jirama hatrany amin'ny 3 eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao no nisafidy ny tsy andoha ny vidin-jiro tao anatin'ny enim-bolana ny sy ny fihibohana ho ny jirama. Tsy maintsy aloha feno amin'izay ny vidin-jiro manomboka ny volana aogositra lasa teo, izany hoe manomboka amin'ny faktura tonga amin'ny ity volana septambra ity ho hiatrany ny jirama. Izany dia ny facture tamin'ny mois de mars zany mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet ary ny mois d'août dia tafiditra tao anatin'izay torolalana ny président de la République izay ka manomboka amin'ny janvier 2021 vao manomboka aloha tsikelikely ireo fitambarana izay tsy naloha tamin'izay période izay. Miditra amin'ny fiainana andavanandro amin'izay tsika nanomboka mois de septembre dia miditra amin'ny lamina normal koa zany ny jirama ka manomboka mois de septembre zany tokony efaina amin'izay ny facture izay tonga any amin'ny mpanjifa. Izany hoe consommation août facture septembre. Dikan'izay miditra amin'ny lamina andavanandro izay dia miditra amin'ny ara-dalàna koa zany. Dia ny jirama zany mandefa ny facture ara-potoana, manao miandry ny période de recouvrement dia raha sanatry mivavaka mbola tsy voalolo izy dia mety hiditra amin'ny fanapahana. Manoloana ny fahatapahan-jiro mandritry ny ora maromaro na maharitra hatramin'ny iray andro eto Antananarivo sy ny manodidina izay isan'ny nampitaraina ny mpanjifa. Nilaza ny jirama fa antony ny fanamboarana fitaovana ara-teknika. Izy tsy dia lestaritra no reny aloha ny tena marina. Fatapahana teknika ary fatako hoe coupure programmée satria fantatritsika fa amintsika amin'ny teny jirama dia manamboatra ary manome vahana ny fanamboarana ireny zone reto atao hoe zone rouge ka manana le programme izay atao hoe un quartier une semaine zany hoe misy quartier jerenay dia soloana ny transformateur ny ohatra ka zany zavatra asa mavesatra tsy vita adiny hoe fefakadiny dia izay mahatonga misy quartier hiaran'le fahatapahana fa manapaka izay miala-tsiny indrindra amin'le fanapahana fa ho fanatsarana no resaka eto manamboatra transformateur zany misy andro totsika hoe misy fanapahana amin'ny au moins une journée angambany. Ny fahatapahan-jiro matetika io moa izay isan'ny mampitaraina ny mpanjifa ny amin'ny fahasimbana terany amin'ny fitaovana ampiasaina indrindra ho an'ireo mpivarotra mampiasa jiro.
tsy manaiky ny amerina ny tambikarama ho an'ny fiambenana sy ny fitsarana fanadinana CEPE tao amin'ny fobe-panadinana EPP Tanjombato ny solotena ny mpampianatra. Nolazaina mantsy fa tokony ho anjara ny sekoly hafa ho ireo mpampianatra ireo ny vola ka nasaina namerina ny 4,9 ariary amin'izany raha ny baiko nomeny ny Sisco Atsimdrano azy ireo. Efa naharainy anjara tambikarama ny ireo mpampianatra talohan'izay ary 7 ariary ho ny avy amin'ny Sisco. Fifandosona teo amin'ny fizarana kosa no mbola naharesan'ireo mpampianatra ireo ny vola izay efa tsy tokony ho azy ireo intsony raha ny fanazavana azo. Tokony enatra andrianjatovo. Vola 4,000 ariary amin'ny 7 alina tokony ho tambikarama amin'ny fitsarana fanadinana CEPE 6 no niraisin'ny mpampianatra ny andraikitra ny fanadinana CEPE tao amin'ny EPP Tanjombato raha nambara ny solotenan'izy ireo. Ireo vola ireo nefa izay tokony ho azy ireo manontolo ary mpampianatra anjatony ny sahana ny fanadinana CEPE teo amin'ny sekoly io no tokony sitraka izany. Le vacation resaka vacation io zany no nitenenina anay hoe alainay le vacation anay vacation 2018 io de ny 4,000 amin'izay no alainay de le 4,000 frais sy solon-tsakafonay maka an'le izy marianety nefa fa le vacation de bon de caisse individuelle le izy ary tsisy afaka mahazo an'le izy zany raha tsy hoe izay mpampianatra misoratra amin'le izy tompony tsirairay ma individuelle anazy de niteny le tao amin'ny comptable hoe maka an'le volanareo any amin'ny taleny bon de caisse de nizaraina bon de caisse nay de samy hoe maka an'le vola zany zay ary amin'ny trésor ao amin'ny ministère mal zany de le farany tokony amezana an'le vola de efa samy miantsoantso daholo mino fa efa samy miantsoantso ny mpampianatra ao amin'ny daholo ny tale par établissement ny amin'ny amerenana an'le vola za eto aloha zany de anisany tsy namerina an'le vola de mbola tsy hay zany zay hoe hitranga ao arinao satria tsy maintsy hiakatra le feo ho any amin'ny ambony nefa ny amin'ino zay fa tsisy adosonay le izy fa hoe nisy ny ohatrany hoe sangozy zany nisy problème zany efa tsy tokony andray ity tambikarama faharoa ity intsony nefa ireto mpampianatra ireto ho ny tompony andraikitry ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo Atsimdrano. Efa nomena mivatana an'ireo mpampianatra ny sahana ny CEPE Tanjombato ireo mantsy raha ny fanazavan'izy ireo ny anjara tambikaramany. Fifandosona kosa no nahatonga ireo mpampianatra ireo mbola nahazo ny vola 7 ariary narotsaka tamin'ny konton'izy ireo indray taty aoriana raha ny fanazavana. Sekoly iray hafa anatin'ny farim-piadidy mpampianarana io no tokony nandray izany saingy lasan'izy ireo ho ny tokony andraikitry ny Sisco Atsimdrano. Raha ny fanazavan'izy ireo sara ny famerenana sy ny fakana ny vola ny 4,000 ariary amin'ny 7 ariary najanona ny amin'ny mpampianatra. Amin'ny zoma 2 Oktobra no ivaly ny fanadinana BEPC ho an'ny eto Antananarivo raha ny vinavina napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa nanomboka ny alatsinainy taorian'ny fahavitany adina maraina ny fitsarana ny fanadinana izay miparitaka amin'ny fobe-pitsarana miisa 7. Amin'ny alatsinainy no nanomboka ny fitsarana noty ho ireo mpitsara ny fanadinana. Taratasy fanadinana 5,907 alina isan-kireo taranja 7 moa ny kopian'ny mpianatra izay tsaraina ireo. Malala rakotiny ilainy ary eo amin'ny sariny Daniel Afa. Tsy mbola hita taratra amin'ireo taratasy mpanadinana efa voatsaratra amin'ny androany ny mety ho voka-panadinana na ho tsara na ho ratsy ho ireo mpitsara fanadinana. Misy amin'ireo mpianatra mantsy no mahazo noty ambony hatrany amin'ny 17 na 18 amin'ny 20 tamina taranja izay efa notsaraina toy ny malagasy sy ny siantsy ary matematika vita tamin'ny talata maraina. Tao indray anefa ireo taratasy mpanadinana mpiadina tsy misy noraisina mihitsy ny noty indrindra ny amin'ny taranja siantifika toy ny matematika. Ny tsy fahazon'ny mpianatra ny tiany lazady nambara no hita fanana no sarotra ho ireo mpitsara raha ny kopy mpanadinana vita fitsarana no jerena. Ezahina kosa ny amoahana ny voka-panadinana afaka herinandro. Izy misy délai ihany le fitsarana tsinona dia efa nanomboka zany ny fitsarana tamin'ny iny fotoana session iny. Zany hoe raha vita alatsinainy ohatra ny malagasy ny SVT dia talata zany dia efa nanomboka. Dia nataonay ohatran'izay zany ny fandaminanay tamin'ity taona ity mba hialana amin'ilay hoe amin'ny herinandro ambony mbola mitsara foana satria tsy moramora zany mitsara kopy misy 2 alina mahery zany. Fa ny tsara ho marina kely fotsiny amin'ilay hoe moramora sy sarotra samy manana ny mora sy ny sarotra aminy ny mpiadina. Ary matetika ara mialatsiny amin'ny teny amin'ity hoe indraindray arany mora ny olona miteny hoe mora mihitsy matetika ny mahita hoe tsy dia mahita ho soratana loatra izy tany fa ny
azo antoka aloha zany a dia hoe teo amin'ny antonon'ilay izy naviana zany dia tsy oatra ny herinandro iny koa raha mety izy alatsinainy a ny vinavinanay ary engany mba ho tanteraka dia any amin'ny zoma heriny anio zany raha taraiky fa io manko rehefa manao transcription zay dia misy foana ny somary mpanina madinidinika lafiny teknika io a fa tsy hoe fanahin'iny ohatra hoe resaka herinaratra dia resaka réseau amin'ilay machine ampiasaina misy ihany koa ny olana avy amin'ny ohatrany hoe mbola be dia be zany ny opération karazana asa madinidinika koa atao anatin'io a misy mety mampanano sarotra hoe miatokelina ohatra ohatran'izay. Hatramin'ny alatsinainy ho avy izao no hitsarana ireo taratasy-panadinana ireo ho an'ny mpiadina tamin'ny BEPC. Mbola misy nefa ny fanamarinana atao amin'ireo noty sy ny fampitahana mialohan'ny hidirana amin'ny délibération ary miafara amin'ny famoahana ny valim-panadinana. Tsy manaiky ny anesorana azy ireo amin'ny toerany eny amin'ny tsenany mahazo ireo mpivarotra teny antoerana androany. Niafara tamin'ny ady hevitra teo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpivarotra amoron-dalana mihitsy aza ny fahatongavan'ny ben'ny tanàna sy ny tompona andraikitry ny komina nidina ny teny antoerana nilaza tamin'ny mpivarotra io fanesorana azy ireo io. Tsy maintsy irosona ny fanadiovana ireo tsena amoron-dalana anatin'ity komina ity ho ny ben'ny tanàna n'Ambohimangankely. Cédric Rakotomiarana. Io maraina io no nolazain'ireo mponina fa tonga teny amin'ny tsenany mahazo ny tompony andraikitry ny komina na plaza amin'ny tokony alany ireo mpivarotra amin'ny toerany eny amoron-dalana. Tsy manaiky ny ala nefa ireo mpivarotra na misy aza ny baiko nomen'ny komina. Hoe miala daholo nareo rehetra ho sisy famoasina didité ety nefa nisy tokony mba natomananay ihany. Zay tsy ihany ety izany fa ity fivarotanay mitady solution ihany izay nefa tsy solution milana izany. Nambaran'ny ben'ny tanàna nefa fa efa nisy ny fampilazana natao amin'ny tokony alany mpivarotra amin'ny toerany. Misy amin'ireo mpivarotra ihany koa no mpivarotra nandalo noho ny fihiboana fa tsy mpivarotra raikitra eny an-toerana. Nanamafy nefa ny ben'ny tanàna fa tsy maintsy esorina ireo mpivarotra izay mbola nolazainy fa tsy ara-dalàna. Efa nanalan'ireo tsen'ireo zahay ary efa nanaiky ny ara-dalàna zareo a nalalaka ny circulation teo mahazo hatramin'izay ary be da be moa no faly hoe nalalaka ny lalana tsy mifomaraina be intsony rehefa mandeha miasa. Dia tamin'nisy ny confinement iarahana hita teo dia navela aloha ilay olona zany teo satria hitanareo ihany na sakafo hoanina raha tsy misy dia navela mipetraka teo ry zareo. Izao moa nefa tonga amin'ny fotoana tokony ao anatin'ny fandaminana amin'izay dia niteny zay hoe tokony efa miala amin'izay kosa izay tsy tokony hipetraka hivarotra amin'io satria ny amoron-dalana angamba rahantsika malala fa tsy hivarotana fa lalam-pandeha tongotra. Dia eo koa ilay misy an'ilay mpivarotra avy any amin'izay toerana lavitra atao hoe tatsaka grossiste moa fitenena tsisy toerana vonjomaika zany aloha teo satria zaho miresaka aminareo zao dia resaka mivory tamin'ireo solo tena mpivarotra eo somanandrarindreo ary mpivarotra dia nanaiky ny fandaminana. Efa fantatra zareo fa nisy tsena mahazo manana tsena ny komina Ambohimangankely tao anatin'ny tsena ny atsasany dia malalaka tsisy mivarotra mihitsy izay no mifampiresahany teo miditra. Ny akoatr'izay le teneniko teo katomao passé zay ny lamina le mpivarotra no nafinda tao. Ie zavatra ny teneniko koa zany dia zao le tsena eto anaty eo somanandrariny io mahazo io dia natokana ho an'ny komina Ambohimangankely ihany ny mponina mipetraka eto anaty komina Ambohimangankely fa tao anatin'ilay confinement be da be le olona vany tany amin'ny toerana hafa dia teo nisy mivarobatra dia mivarotra teo koa. Eo ihany koa le lazaiko anareo teo hoe grossiste izy zany raha ny teny hoe grossiste ana légume sy ny rehetrarehetra dia sady manao grossiste izy le 4 heures du matin ny journée indray izy manoko indray ny zavatra midiny eo. Nisy moa ny fivoriana arahan'ireo solotenany mpivarotra teny mahazo sy ny ben'ny tanàna ny maraina teo nandiniana ny vahaolana amin'ny fanesorana ireo mpivarotra. Itony fivoriana atao anatin'ny andro manaraka ho ny ben'ny tanàna nandritra izany. Nambarany ben'ny tanàna ihany fa fampahafantarana ny tokony alany eo amin'ireo toerana ireo no natao androany maraina niaraka tamin'ny fametrahana daba fanaripako teo amin'ny tsenany mahazo. Misy ny fanararaotapahefana ataon'ny mpiandry fonja an'ireo voafonja tao anatin'izay enim-bolana nikatona ny fonja ka tsy nisy ny fifaneraserana taty ivelany noho ny coronavirus izay. Mangataka ny amerenana ny fahafahana mamangy ireo voafonja noho izany ny fikambanana fiara-menta ny vondron'olona afaka tompona andraikitra. Ny alatsinainy teo no nametraka ny taratasy fangatahana teny amin'ny ministera ny fitsarana ny fikambanana. Tojo Rabefatra eo amin'ny sary ny Lantra Samuelson.
Any amin'ny faritry Bongolaviny raha ninambara ny mpitarika ny fikambanana Fivato no naraisina ireo fitaraina ny fianakaviany ny voafonja ireo. Zavatra tsapanay izao tatoato nandritra n'izay fotoana fihiboana zay dia maro ny fitaraina na tonga aminay amin'ny sehatrasa rehetra zany dia saika nisy fanararaotana daholo tokony ho jerena akaiky indrindra zany eo amin'ny ofonjy io satria zay dia nahatsikaritra zavatra hafahafa atao ao manapatra fahefana ny mpiandry fonja sasany manao fangezana nyreo voafonja satria manararaotra ny tsy fisin'ilay fifandraisana teo amin'ny voafonja sy le mpikarakara-ty velany zany satria tsy nisy famankina moa nandritra ny hanim-bolana ka misy zany fitarainany eo amin'ny efatra eo ny zavatra misy pirofo matsy no alefanay fa ny fitarainana marobe fa ny sasany tsy sa mitory zany ka anaovanay atsoavy zany ny tomponay raha manam-pahefana manandrify an'izany fa tokony sokafana amin'izay le famangina ny voafonja zany. Ny alatsinainy teo no efa nametrahana io fangatahana io teny amin'ny ministera ny fitsarana. Tsy manaiky ny ampiarahana ny kiongo sy namorony any amin'ny faritra fitovonany misy any manakara ny solotena ny fikambana ny teraka ireo distrika ireo izay monina any Mananjary ary mivondrona ao anatin'ny fikambana ny zanaka Vatovavy miray. Mankasitraka ny fametrahana ny Vatovavy ho faritra 7 maleo teny izy ireo saingy tsy manaiky ny ivakisany ireo distrika tokony anatin'ny faritra Vatovavy. Ando Andriamalaza, RLTV Mananjary. Manamafiatra ny fitazonana ny faritra Vatovavy tsy mivaky toy nisy hatramin'izay ny fikambanana zanaka Vatovavy miray izay hitambaran'ireo teraka Mananjary, Ikongo, Ifanadina, Nosvarika izay mipetraka eto Mananjary. Nisy ny fiorana no tanterahany ny fikambanana tao Mananjary ka namoaka ny feikevitra mahakasika ny tsy fanekena ny fanalana ny kiongo sy namorony anatin'ny faritra Vatovavy. Ny fotoana fanakankevitra hamerenana ilay faritra ka velom-bolo izahay zanaka Vatovavy ary voapirofo fa tena mitazona ny teny nomenao tokoa ianao Andriamanitra manamafy ny famerenana ny faritra Vatovavy tsy mivaky izay ahitana ny Kongo, Nosivarika, Ifanadina, Mananjary zay miaraka amina morona zay nampanatenao hatramin'izay izahay Andriamanitra sy ankasotranay Andriamanitra io famaritam-paritra vaovao zay kasainy sasany apetraka io fa mety hitarika fitsaborovorona sy korontana ary fisaraham-bazana ato anatin'ny faritra rototo. Ifanidina tanamorony ihany koa ny solotena ny fikambanana zanaka namorony izay mipetraka ao Mananjary niaona tamin'ireo ray aman-dreny ampanjaka tany an-toerana ary manamafiatrana izy ireo fa akaiky kokoa ny Mananjary namorony ary moramora kokoa ny lalana ka tsy anahirana ireo vahoaka. Mitady vady amin'ny alalan'ireo trano kala-pifandraisana avokoa ny 20 isanjaton'ireo vehivavy manantona cyber raha ny fanadadiana natao androany tsy mifidy taona izay izany fa hita eny an-toerana hatramin'ny ankizy 13 taona hatramin'ny vehivavy 15 taona hoy ireo tompona cyber. Misy amin'ireo tovovavy malagasy ireo no mahavita makasary mampiseho vatana any anatin'ireny cyber ireny raha ny fanamarian'ireo mpampanofa ny interneto. Maka vola kosa avy eo ireo tovovavy rehefa mifampiresaka ary misy ireo mahazo vady mihitsy rehefa mifanirasira ela. Efa maro moa amin'izao ireo tovovavy malagasy nitady vady tamin'ny alalan'ny tamazotra mpifandraisana io no lasa manaraka ireo tena tany vahiny any ivelany Madagasikara. Malala Rakotoniray no nanao ny fanadadiana eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ireo tovovavy no tena liana amin'ny fitadiavana vady vahiny ary tonga manantona cyber. Tatoato aza ny tombo be io fitadiavana vady amin'ny alalana trano kala-pifandraisana io. Ireto tambajotra toy ny Skype, Je rencontre, antso amin'ny alalan'ny Messenger, compte Facebook, Je contact ary ny mailaka no isan'ny ifandraisan'ireo tovovavy amin'ny vahiny. Raha ny hita nefa tsy vazaha tanora ireto miresaka amin'ny vehivavy mitady vady ireto fa saika vazava iny efa nahazo taona sy antitra ny ankamaroany. Aminay talohan'ny confinement aloha izay no resako presque vehivavy izy aloha tanora tsy mbola manambady daholo hatreto aloha tena hitako serasera an'izay resaka izay dia ny ataony amin'ny site Je contact aloha no tena be da be
be da be miresaka tsy haiko zay resahana eo fa sy âge tena mila misy tena kely a dia misy keo nefa ny efa antitra zay raha hitako a 13 ans fa misy tena efa tena lehibe any amin'ny 40-50 ans any tena misy tena efa antitra aloha raha fahitako an'ilay izy eo tena misy tena efa antitra fa tsy presque hoe tanora daholo fa ohatrany efa rasokisoky daholo miresaka amin'ilay ankizy kely ilay ankizy tanora sotraotr'izany. Misy amin'ireo tovovavy no tena mampiseho ny vatany iray manontolo mandritra io fifampiresahana io. Ao moa no manao azy ho fitadiavam-bola, ao ihany koa ireo maka fahafinaretana raha ny fanazavana azo hatrany. Le manao skepo aloha vitsivitsy le tena miresaka fa miresaka amin'ny Facebook zareo dia tsy haiko izay resahana eo fa le manao skepo zany manao bonjour comment ça va dia le olona le vazaha tsy haiko izay olona resahana eo dia hoe ampiseho anahy ny formanao tsy haiko dia mitsangana izy dia mavina ampiseho akanjo ohatran'izany dia mihodina ohatrohatr'izay le ataony eo. Resaka efa hitako izao nisy ka anankiray olona avy any aminay ilay izy avy any ohatrany avy any ambanivohitra ohatrohatr'izany dia tena le ray aman-dreny mihitsy no mampiresaka anazy mampiditra ao anatin'ilay jeu contact zay aloha tsy fantatra hoe fitadiavana vady sa fitadiavam-bola fa ny tena maro hitako aloha dia vola ny tadiavina satria mandefa compte Western Union ny sasany mandefa hoe ameo an'izao euro Ho an'ny Adelis, tovovavy malagasy tafaresaka tamin'ny mpanao gazety, safidy manokana ny azy ny tiavany lehilahy vahiny hiaraka aminy. I Adelis izay hitantara amintsika ny fomba nihaonany tamina lehilahy vahiny iray. Inona ny mahaliana ny vehivavy gasy ny miaraka amin'ny frantsay. Io moa zany samy manana ny antony ny olona tsirairay. Fa raha zaho manokana no anontaniana dia misy antony telo ny ahy. Ny antony voalohany moa zany dia raha resaka endrika amam-bika fotsiny amiko dia mahafinaritra ny olona fotsy. Indrindra moa manahaka ny lokon'ny frantsay tena mahafatifaty ahy tsotro zao mahafatifaty ahy tsotro zao fotsiny ny lokona frantsay dia izay. Ny antony faharoa indray dia ny resaka toe-tsaina. Resaka toe-tsaina dia amiko zany dia zareo dia olona tia zavatra manara-penitra. Rehefa manao zavatra zareo dia tsy tia zavatra kitoto fa tena hoe zavatra vita tsara. Dia tiako ny ahy olona manana toe-tsaina ohatr'izay. Dia avy eo koa moa zareo tia zavatra rehefa ohatra zao hoe resaka hoe fitadiavana dia tena matotra zareo, tena hoe manana tanjona. Rehefa mitady vola dia misy tanjona ao ambadika ao. Dia izay koa tiako koa zavatra ohatr'izay. Dia indrindra satria misy fiantraikany any amin'ny resaka tokantrano ilay izy avy eo satria rehefa manana tokantrano zareo manana toe-tsaina ohatr'izay hoe rehefa manana tokantrano dia misy tanjona tratrarina hikarakarana ilay tokantrano, ho avin'ilay tokantrano. Tsy ny vehivavy ihany anefa no liana mitady vady vahiny amina tambajotro io, fa efa misy ireo lehilahy liana, indrindra ireo zatovo eo amin'ny 18 taona eo no eo. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray, marary ny coronavirus iray atao Matsiatra ambony no nodimandry androany raha ny tatry ny profesora Vololtiana Anta Marie Daniel. 30 kosa ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana PCR sy jeune expert miisa 770 sy 900. Mbola misy 110 ireo marary mafy ary arahamaso akaiky ny fahasalamany izay eto Analamanga ny 9 ary any Matsiatra ambony ny 3. Tato anatiny 420 ora farany ny isa 430 ireo sitrana. Ny Ansipriany Tatrary. Ny vaovao zany dia 30 ny isan'ireo olona voatily nitondra ny tsimikaretina coronavirus manampy ireo rehetra izay efa voatily hatramin'izay. Ny isan'ireo sitrana soamantsara kosa dia 430 ray no lavon'ny valanaretina Covid-19 tao anatin'izay 420 ora farany izay teto Madagasikara. Ny forme grave kosa dia ny hena anakefatra ary ny hena anankidimy koa ny isan'ireo olona zany izay mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao anatin'ireo rehetra izay voatily. Rehefa tao ny tambatrisa dia mamety izao.
4 sy 7,4 no isan'ireo olona efa sitrana somatsara tao anatin'ireo olona misy saraka amin'ny 20 sy 9,4 voatily ka nitondra ny tsy mikaretina coronavirus zany. Ny fitiliana vita nahitana ireo tranga vaovao 30 dia misy 7,70 sy 200, ny 7,70 sy 200 tamin'ireo dia fitiliana PCR ary ny 7,70 kosa dia fitiliana chaîne expert. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray miparitaka ny vaovao ny lazana fa hirotsaka kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena i Grand P ilay lehilahy fohy kely iray teratany Guinéana ary nanambady ny eudoxie izay teratany Guinéana ihany koa fa isan'ny olo-malaza any amin'ny firenena io. Taitra ny mpanaraka ny pejy rehefa nahita ity vaovao ity ka niteraka adivitra be indray izany. Fake vesa real andao arantsika ry. Maso ny latsano kandida ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana atao amin'ity taona ity i Grand P. Nambarany tamin'izany fa avy amin'ny kery ao ka faly milaza aminareo eto fa nolotra ny tenako isan'ny kandida ho filoham-pirenena eto Guinée. Maro aminareo ny tsy faly, maro kosa ny faly fa ianareo rehetra ireo dia hanoana avokoa. Io lahatsoratra io no nentina nampahafantarana ity vaovao ity tao anatin'ny pejy Facebook mpamoaka vaovao iray omaly. Tao ireo naneho hevitra sady nanany ihany ity lehilahy izay nirotsaka ho kandida filoham-pirenena ity fa kay olona salamasaina ihany ve io rangaha tapaka olona kely io. Nisy kosa ny nanampy hoe raha mora favori amin'ny endriny Guinéana izy ity. Ny feony amin'ny ohatry ny totozy kely. Efa nisy 5,20 izy ireo naneho ny heviny raha toa ka 2,70 sy 700 ireo nanao j'aime, 2,50 koa ireo nizara. Rehefa natao ary ny fanadadiana dia fantatra fa ny 2 Septambra lasa teo no nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety i Grand P ary nilazany fa hirotsaka ho kandida ho filohan'ny repoblika any Guinée. Nanao fampanantenana mihitsy aza ny lehilahy fa hanova zavatra maro ao Guinée raha toa ka lany filoham-pirenena soamantsara. Amin'ny 10 Oktobra moa no tanterahany fifidianana filoham-pirenena any Guinée io. Real news araka izany ny vaovao. Ny zanam-pandariny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alain ity isaorana ny FNFSH ny lafy nampiakanjo ny tenako tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrako ianao manaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafary amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.